Faly miarabantsika rehetra ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny vonany ho amintsika namana mpanara-diny pejy isika rehetra raha lasy ranabavy tia mandala fahamarinana sy mikatsaka hatrany ny sitrapon'Andriamanitra miaina izay fahamarinana izay. Finaritra tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Iresaka sabata isika. Sabata fitsaharana. Ho an'ireo izay miaina ny religion judaïsme na ireo manonona ny antokom-pinoany ho sabatista. Mifototra betsaka izany amin'ny fitandremana ny andro fahafito izay tondroy ny baiboly araky ny faneken'Andriamanitra tsy toa tamin'ny vahoaka Israel, Hebreo. Ary raha mamaky ny Deutéronomie 15 isika sy ny Torah dia be da be mihitsy ny manambarany amin'izay hoe satria andevo tany Ejipta ianareo, ny vahoaka izany Hebreo, ny fiangonana Hebreo dia nomena azy ireo manokana ny andro sabata 7e jour ao anatin'ny semaine anankiray ahafahany mahatsiaro, ahafahany manana ny fitsaharana izay mifono natiora divinité an'Andriamanitra tsy toa tany anefitra nomena azy ireo santatra ny amin'izay fitandremana ny andro sabata izay fa izay dia fanekena ho an'ireo izay navoaka teo ambany fanandevozan'ny Egyptianina fanjakana Farao izay image ny bibidia. Amen. Mihodinkodina ny sabata fitsaharana izay zany no zavatra ho resantsika ato anatin'ity mivantana anio ity. Misaotra anao zay Jesosy mankasitraka betsaka ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Ao aminao no misy ny fitsaharana, ianao no nanome ny endrika aloka tandindona, ny tena izy dia ny revelenao raha tsy toa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ary amin'ny alalan'ny teny sy amin'ny alalan'ny fandinihana ny sitraponao anatin'ny fotoana tahaka izao na amin'ny endrika hafa dia afaka mandray ny amin'izay fitsaharana eo an-tananao izay izahay ary izany indrindra indray no antony dinidinika ianio apetraka ifeno mbany fahatsaranao sy ny fitantananao ndra maherinao ray tsy toa izay natolotrao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no tombo-kasehany zavatra rehetra tsy ahafahan'ny Satana manana accès ao anatin'ny fanambarana rehetra izay anao. Ny aja sy ny dera dia anao irery ihany ray tsy toa ny fiadananao, ny fitsaharana, ny délivrance, ny fitombona ao amin'ny tontolon'ny finoana, ny fahatanjahana ny amin'izany, ny fahafenoana hatrany amin'ny tanteraka dia proclameko amin'ny herin'ny filazantsara ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Sabata fitsaharana. Raha miresaka sabata fitsaharana isika dia tiako ny manipika ety am-piandohana fa ny sabata mira fitsaharana dia Jesosy Kristy ary Jesosy Kristy tenany mihitsy no nanambaran'izay. Mateo 1:20 andininy 7:20 toko sy andininy efa haitsika rehetra izy io hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesantretana fa izao no hanome anareo fitsaharana, izao no hanome anareo ny sabata. Dia io sabata fitsaharana io Mateo 1:20 andininy 7:20 izay nomena santatra ny gotean'io fitsaharana io ny zanak'Israely tany anefitra arak'ilay nambarantsika teo voalombokatra ny amin'izay resaka sabata izay
satria izy ireo no nesorona tamin'ny fanandevozana tao Ejipta dia nomena ny fanekena mandrakizay tsarovana reo sy ny taranakareo satria andevy tany Egipta ianareo Deutéronomie 5:5 ary tsy ny Deutéronomie ihany fa ao amin'ny Torah dia be da be mihitsy no manamafy ny 9 izay niresantsika izay dia nomena azy ireo ny fitsaharana izay nisantarina izy ireo tany anefitra satria no liberena tamin'ny fanandevozana tany Ejipta ny vahoaka Hebreo. Dia izay ihany koa no manome image an Jesosy Kristy. Nomena antsika Jesosy Kristy, nomena teo an-tanan Jesosy Kristy ho antsika fokom-pirenena rehetra sy ny hafa fitenenana rehetra izao tontolo izao izay manaiky ny fanekena efitra ambony, izay misotro ny nofoko, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny drahako. Hoy Jesosy Kristy no manana ny fiainana mandrakizay dia tafiditra ao anatin dia izay rehetra tafiditra ao anatin'izay fanekena izay dia omeny Jesosy mandray an Jesosy omeny Jesosy an'ilay sabata fitsaharana araky ny Matthieu 7:20 izay dia midika fa liberena amin'ny famatorana izao tontolo izao ny olona tafiditra ao anatin'ilay fanekena Jesosy Kristy, ny olona tafiditra ao anatin'izay alliance efitra ambony izay voalombokatra ny santatra azy ny mpianatra araky ny filazantsara ny aloha ny fotoana nanolorany ny tenany sy ny ainy Jesosy Kristy fanekena vaovao atao ao am-poko sy ao an-tsaiko, ao am-ponao sy ao an-tsainao ny lalàn'ny fanainaina, izany hoe mitondra any amin'ilay aina incorruptible, nofo tsy mety maty, izao ny fananganana ny maty hozy Jesosy Kristy, dia izay no mitondra antsika makany amin'ny fitsaharana. Teo dia niteny fa ny sabata dia midika fa Jesosy Kristy ary nitonontsika teo ny 9 Matthieu 2:20 fa izay hoe Jesosy Kristy révélation Matthieu 2:20 zay manafaka antsika amin'ny fanangejahanyity izao tontolo izao ity. Zay mantsy ilay important amin'ilay hoe mandray an Jesosy Kristy isika. Ary tsy mijanona fotsiny amin'ilay hoe mandray fa mitohy amin'ilay hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako ny manana ny fiainana mandrakizay. Dia izay ilay accès hidirantsika any amin'ny fitsaharana sabata, fiainana mandrakizay izay tsy fatorany ity izao tontolo izao ity intsony. Ety amin'ity izao tontolo izao ity no ahitanareo fahoriana. Dia manome kisary ary mamerina n'ilay tamberina vahoaka Hebreo andevy tao Egipta. Dia no ahafahan'Andriamanitra tamin'ny fanandevozana tao Ejipta ny vahoaka Hebreo. Deutéronomie 5:5 dia rehefa nafahana tamin'ilay fanandevozana tao Ejipta ny vahoaka Hebreo dia nomena azy ny sabata fitsaharana aloka manambara an Jesosy Kristy Matthieu 2:20 dia nampidirina tao anatin'ny alliance famantarana amin'ny hoe Elohim sy ny vahoaka Hebreo sy ny taranaka Israel. Vahoaka Hebreo mandrakizay izany hoe aparapahatonga ny fepotona levona ny tany sy ny lanitra dia miditra amin'izay mandray an'ilay sabata fitsaharana Matthieu 2:20 izay santarina miaraka amin'ny consécration fanoloran-tena manoka tena tahaka ny nanokanana ny vahoaka Hebreo ho ao anatin'ny alliance fanekena taloha dia miditra indray amin'ilay manoka tena amin'ny Jesosy Kristy. Atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, fanimpom-panahy mety ataonareo izany. Romanina 12:12 dia ao anatin'izay alliance izay dia miakatra
miakatra mamonjy ny efitra ambony mihinana nofon' Jesosy Kristy misotro ny ràn Jesosy Kristy ara-panahy zavatra resantsika eto satria be da be ny olona no mibolisatra rehefa mandray an'izay teny zay ary mialatsiny fa tsy de tsara loatra ny manazava an'izany aty anaty tambajotra fa be da be mihitsy ny olona no tonga miteniteny foana ny amin'ny fandraisana ny an'izay hoe mihinana ny nofon' Jesosy Kristy sy ny ràn Jesosy Kristy zay ka mahatonga ny olona iteniteny foana hatrany amin'ny antsoina hoe blasphemia satria eo de ilay divinité an'Andriamanitra mihitsy no tondroina ilay koro vatan' Jesosy Kristy misy aina afaka mamelona atsika mirégénérer atsika manala n'ilay fahotana velona tamin'ny tenatsika rehefa lavy tao amin'ny sahany edena isika vao fitaky ny menarana Satana Genesis 3. Verenako tsindrina le hoe sabata mira fitsaharana mira Jesosy Kristy Matthieu 1:20 andininy 7:20 dia nazavaintsika teo hoe Jesosy Kristy no midélivrer atsika délivrance na pastora na évangéliste na mpanala devoly na prêtre na exorciste na mpiandry sy ny sisa rehetra izay lazantsika azy midélivrer atsika satria tsy misy à la hauteur amin'izao hoe midélivrer atsika amin'ny famatorana zao tontolo zao resaka péché original hoy iaho resaka ota fototra izany ny resaka eto amin'ity sabata fitsaharana ity ny olona anankiray zany izay ampidirina ao anatin'ny sabata fitsaharana dia olona libéré tsy misy semonsana ota intsony ao aminy fa migote hazonaina izy migote arbre de vie izy zany ene le fitsaharana raha lasa ranabavy fa tsy hoe miditra fiangonana ianao isaky ny sabotsy mitanisa toko sy andinina izay misy sabata rehetra selon ny concordance biblika ianao tsy izay le izy fa tena io mihitsy ny arbre de vie Jesosy Kristy dia misakafo ao amin'ny efitra ambony ianao any amin'ny tontolon'ny célestialy au-delà repas de communion ary Jesosy Kristy no maître de table Jesosy Kristy no miservira anao Jesosy Kristy no mampinana anao ny mana miafina satria resaka ny enjeu to dia ny corps célestial ny Jesosy Kristy ara-panany zavatra resantsika maninona isika no miteny an'izany raha vakinao ny Genesis 2 momba ity sabata fitsarana ity Genesis 2 dia ny 2:7 rehefa tamin'ny andro 7 famoronana tao amin'ny sahany edena fa tsy andro 7 izay fiainantsika andavanandro tsy andro 7 calendrier grégoriana solaire na calendrier lunaire na calendrier maya na calendrier je ne sais pas fa fanisan'andro tao amin'ny sahany edena zany hoe dimensiona célestiale zany hoe divinité an'Andriamanitra compteur sy chronologie tsy afaka lanjaitsika sy refesitsika olombelona ary zay mahatonga ny fanambaran'ny filazantsara ny epistily ny amin'ny hoe fahaliko ny zavatra ho avy ireny raha miresaka tsika Torah miresaka tsika sabata miresaka tsika voaloam-bolana miresaka itsika mpanjaka mpisorona mpaminany miresaka isika sy ny sisa rehetra fahaliko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia i Kristy manondro an'ilay tena sabata Jesosy Kristy ny soratra masina ka eto dia manazava fahamarinana araky ny Baiboly ary manaitra ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika surtout isika rehetra izay fatoran'ny religion fatoran'ny endoctrinement fatoran'ny fotom-pampianaran'olombelona sainy no zavatra any ambony hoy Paoly zay le hoe sainy no zavatra any ambony zay
Dia sariako ny sainao andinika ny Genesis 2:2-7. Tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra tamin'ny asany raha vakinao ilay Genesis 2:2 nitenentsika teo ny 2:7. Nitsahatra tamin'ny asany Andriamanitra création, nitsahatra izy tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fahafito. Dia izay natora pitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay no mireflete manome kisary ny sabata fitsaharana. Tsy maintsy tahaka ny tsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra fony izy namorona ity zao tontolo zao ity zany no degrean'ny sabata fitsaharana tsapanao sy renao ary valorizenao fa ekenao araka ny soratra masina. Amen. Dikan'izay dia rehefa ara-panahy ambony be tsy voalanja, rehefa ara-panahy ambony be tsy voarefy, rehefa ara-panahy ambony be tsy afaka saintsainiko sy eritreretiko, fa tsy maintsy miverina amin'ilay Matthieu 1:20 hoe manantona an Jesosy Kristy mankanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana. Dia i Jesosy Kristy no manome an'ilay fitsaharana satria izy no nitondra an'izy io avy any an-danitra, avy ao amin'ilay dimensiona. Genesis 2:2 niainga tany mihitsy Jesosy Kristy ary fony vao nanota isika zanak'olombelona tamin'ny alalany Adama sy Eva dia ilay fitafiana natafy antsika ody biby nambaran'ny soratra masina fa tsy izany mamorona an'izay dia efa manambara sahady an Jesosy Kristy. Zany efa nisy fiomanana sahady tao amin'ny tontolo selestialy satria efa tsindron'Andriamanitra ny fahalavontsika ambara-pahatonga ny hoe famerenana antsika indray an'ilay dimension navery tamintsika ata fitsaharana ny tsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra fony izy namorona ity zao tontolo zao ity. Efa planin'Andriamanitra antom-pamoronana ny sahany tena. Dia hoy teo hoe efa fiomanana sady ny amin'ilay ody. Dia hoy teo hoe efa fiomanana sady tamin'ilay resaka ody biby natafy any Adama sy Eva noho ny ota. Dia Jesosy Kristy fitiavana manarona fahotana, préfiguration kisary ny amin'ny zanak'ondry izay homboana eo amin'ny hazo fijaliana manondro an'ilay resantsika teo hoe efitra ambony sotroinareo rehetra ity ny tenan Jesosy Kristy sy ny rahan Jesosy Kristy izay misotro ny rahako hoy Jesosy Kristy sy mihinana nofoko no manana ny fiainana mandrakizay efitra ambony sabata fitsaharana. Ny velan'izay zavatra resahantsika izay dia teotsika dia niteny hoe aliko ny zavatra ny hoavy reny fa ny tena dia Jesosy Kristy. Raha mandinika zao isika dia ny mpiasa isika rehetra izay miasa birao araky ny contrat antsika 35 heures na tsy 35 heures dia manana ny antsoina hoe repos hebdomadaire daholo isika. Ao anatin'ny semaine isika dia andevoziny ny asantsika, andevoziny déplacement antsika, fifindrafindrana mamonjy toeram-piasana sy ny vidiana, ny resaka transport sy ny diatongotra sy ny ohatran'izany dia andevoziny ny asa isika mampiasa saina, mampiasa vatana mba hoe accompli ny tasy izay nandraiketina na mpiandreketina antsika. Izay ilay fanandevozana izay. Azadino ilay Deutéronomie 5:5 nazavaintsika sy novakitsika teo hoe nandevozina ny vahoaka Hebreo tany Egypte. Ilay fanandevozana tany dia manamboatra dôma, manamboatra piramida, manamboatra ny sampin'ny Egyptiana,
manamboatra karazan-javatra isan-karazany. Andevo ny vahoaka Hebreo tany Egypta. Deutéronomie 10 araka ny vakitsika teo soratra masina dia nisorona tamin'izay fanandevozana izay ny vahoaka Hebreo. Dia teo sika ny teny hoe mpiasa. Miasa izy herinandro andevo jusqu'au vendredi, lundi au vendredi, dia mahazo ny repos hebdomadaire samedi dimanche. Fa izay zavatra izay dia préfiguration hatramin'ny resaka hoe congé annuel izay ahafahana miala sasatra. Fa raha mandinika isika dia ao anatin'ny repos ekena fa miala sasatra isika mpiasa, tsy mianatra ny mpianatra rehefa vacances scolaires na ny fety isan-karazany ohatra hoe vacances de Toussaint na ny fety de l'indépendance na ny zavatra ohatran'izany. Fa fitsaharana fotsiny ho an'ny nofo izay. Ny antony dia tsy misy Jesosy Kristy ao, tsy ao ilay Matthieu 12:20. Fa selon ny système sy ny organisation araky ny fisainana maolona ary faritany ny antsoina hoe convention collective isaky ny toeram-piasana izay zavatra resantsika izay na calendrier scolaire ho an'ny mpianatra ainsi de suite eo amin'ny saranga isan-karazana izay misy eto amin'ity fiarahamonina ity dia manana ny fiantsoana sy ny fitenenana mifanandrify amin'izay manome sary image an'izay zavatra andresantsika izay hoe misy foana ny fotoana izay itsaharana ao anatin'izany rehetrarehetra izany fa ny nofo fotsiny no mitsahatra ninona repos alaitsika, ninona vacances iainantsika, ninona congé alaitsika, dia ny nofo no mitsahatra ao anatin'izany. Ary la preuve dia ny saitsika misy fotoana miresaka ny dadabatra eo dia efa vacances ve rangahy zao dia mbola miresaka asa ihany. Zany hoe ilay fanandevozana ilay asa dia tsy afaka ao anatitsika. Inona moa ny tinambara amin'izany rehetrarehetra izany? Izany zavatra izany dia manome sary ny sabata-piangonana izay araka ny système sy fahatsiarovana. Raha namaky an'ilay Deutéronomie 10:15 tsika dia hoe tsarovanareo mandrakizay sy ny taranakareo azadiny fa andevo tany Egypta ianareo. Zany hoe amin'izao vanim-potoana iresantsika izao zany ny jiosy, ny fotompinoana judaisme izay mahatsiaro ny andro sabata dia ao anatiny foana ilay fanandevozana. Raha mbola tsy Matthieu 11:28 ilay dimensiona sabata resantsika eto. Ao anatiny foana ilay fanandevozana eo amin'ny fiainana andavanandro ny problème, ny séparation amin'ny couple, ny tsy fisimbola sy ny zavatra ohatr'izany, ninona fitsaharana itsaharany amin'ny andro anankiray ohatra ny raisitsika teo hoe mpianatra sy mpiasa manana ny repos hebdomadaire, manana ny congé annuel, manana ny vacances scolaires na manana n'izay ilazantsika rehetra azy arak'izay afaka anambarantsika azy ohatra hoe arak'izay afaka anambarantsika azy hoy ao ohatra hoe anio dia 26 juin fête nationale, raha afaka pitso 8 mars andron'ny vehivavy dia manao repos mitsahatra tsy miasa. Fa tsy mahafaka n'ilay problème izay, tsy mahafaka ny tsy fisimbola izay, tsy mahafaka ny aretina izay, tsy mahafaka ny souci be da be isan-karazany izay, na dia miditra ao anatin'ilay andro voatondro fa fitsaharana araka ny calendrier sy araka ny religion arany fiangonana anankiray ohatra hoe FM foana adventiste mitandrina ny andro fahafito na tsy fantatro izay afaka hanononantsika azy. Satria raha vao tsy ilay Matthieu 11:28 mihitsy ilay sabata fitsaharana dia tsy manome endrika an'ilay Genesis 2:2
andininy faharoa sy fahatelo hoe tahaka ny tsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra fony izy namorona ity zao tontolo zao ity. Satria ilay création tao amin'ny Genesis dia Andriamanitra ny nanandevony tena. Misy mazava dia nisy ny mazava, misy izao dia nisy izao, misy izao dia nisy izao. Andro fahenina izany. Ary tamin'ny andro fafito izy dia nitsahatra tamin'ny asany rehetra, fanekena tamin'ny tenany, fony izy namorona ity zao tontolo zao ity. Dia izay natiora izay mihitsy la naimpitondraina an Jesosy Kristy, Matthieu 7:7-20. Ary ao an-tanan Jesosy Kristy ihany no misy azy io. Fakitsika lay 9. Mankanesa satỳ amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no anome anareo ny fitsahara. Eto ny zoga ka mianara amiko, fampianaran Jesosy Kristy lay zoga resana eto fa tsy problème personnel. Fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho. Natioran'Andriamanitra, Andriamanitra dia fitiavana. Dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Any amin'ny tontolon'ny saina sy ny esprit. Zay le resantsika teo hoe miala daholo ny souci, miala ny fanahy ratsy izay afaka tafiditra ao anatin'ny lasaka hoe délivrance. Raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Zany hoe tsy lay image mpianatra sy mpiasa na olona tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe religion miditra ihany izy mitsahatra araky ny fanekeny no lay fotom-pinoana rany rehefa sabotsy. Zany hoe fanekem-piangonana malgré na dia voasoratra ao anaty baiboly ara hoe matsiarova ny andro sabata. Fanekena aminao sy ny taranakao mandrakizay izany lay Deutéronomia 5:5 vakitsika teo. Fa raha vao tsy ao mihitsy lay noentin' Jesosy Kristy avy any an-danitra manome an'ilay sary Genesis 2, lay nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra fony izy namorona ity zao tontolo zao ity. Tao amin'ny tena no nitoerany fahafenon'ny fomban'Andriamanitra rehetra. Zany hoe lay natiora Genesis 2, 2:2 lay natiora pitsaharan'Andriamanitra, lay sabata fitsaharana, lay tena vrai sabata, tsy misy souci, tsy misy aretina, lay tena hoe tsy misy afaka komparena amin'ny mihitsy ety amin'ity zao tontolo zao ity. Dia tao amin'ny tenany Jesosy Kristy araky ny ambaran'ny bokin'ny Kolosiana, tao amin'ny tenany nitoerany fahafenon'ny fomban'Andriamanitra rehetra, y compris lay fitsaharana sabata Genesis 2. Dia izay arak'ilay Matthieu no vakitsika teo hatramin'ny 7 hoe famora ny zogako ary maivana ny entako rehefa tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe fanolorantena, fanekena, miakatra hevitra ambony, misotro sy mihinana ny nofo sy ny rahan'i Jesosy Kristy ara-panany zavatra resantsika dia mahazo anjara amin'ny sabata fitsaharana. Mira Jesosy mira Matthieu 7:20-20, mira Genesis 2:2-3 natiora ny tsaharan'Andriamanitra. Fa tsy resaka congé hebdomadaire, tsy resaka vacances scolaires, tsy resaka repos hebdomadaire izay manome sary an'ilay hoe io misy antokom-pinoana manokana ny andro sabotsy izay voasoratra araky ny baiboly dia miditra ao anatin'ilay andro sabotsy izy hoe fanekena. Mitsahatra izy satria andro sabata ny andro hoy ny religion anankiray sabotsy. Efemboana adventiste mitandrina ny andro fafito na tsy adventiste ihany koa ho an'izay misafidy andro isan-karazany, malgré nefa eo foana ilay souci, eo foana ilay aretina, eo foana ny zavatra rehetrarehetra isan-karazany satria tsy ilay natiora 2:2-3 noentin'i Jesosy Kristy devoleny révéleny Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny Matthieu 1:15-20, ilay natiora sabata iainana fa sabata averiko tsara hoe tsy ilay natiora sabata Genesis 2:2-3 no révéleny Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny Matthieu 1:15-20 hatramin'ny 7 no vakitsika teo ilay sabata
fa sabata fatorany religion. Zany hoe ny tenako no ampanekeko, ampitsahariko tahaka an'ilay hoe mpiasa mahazo repos hebdomadaire, mahazo congé annuel araky ny convention collectif sy ny mpianatra miditra vacances scolaires araky ny calendrier scolaire na ihany koa hoe mitsahatra tsy mianatra fa jour férié. Amaranantsika azy dia vakio ny apokalypsy tokoa fahaefatra amby folo andiny fahatelo amby folo tomboka sy andanjavatra ny resantsika rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Apokalypsia 14:13 ary nahareo feo avy tany an-danitra aho manao hoe soraty sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eno hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy. Zany hoe ireo maty ao amin'ny Jesosy ireo maty ao amin'ny tompo Jesosy Kristy ny tondrony eto maty ao amin'ny Elohim Andriamanitra tsy toa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy selon an'io apokalypsy toko 14 andiny fahatelo amby folo dia manana an'ilay fahasambarana manondro ny sabata. Zay mitsy ilay ambara n'ilay apokalypsy toko 14 andiny fahatelo amby folo satria izao le passage hoe hitsahatra amin'izay ny sasarana izy. Manondro fitsaharana hoy ny fanazavako, hoy ny fanazavan'ny soratra masina satria mitsahatra amin'ny fanadevozana. Ary raha manondro an'ilay hoe mitsahatra amin'izay ny sasarany ilay fisasarantsika dia vokatry ny fahotantsika. Ary azadiny fa fahafatesana ny tambiny ota, izay le hoe fahafatesana ny tambiny ota zay dia miresaka zavatra ngeza be mihitsy ota ary miresaka ihany koa fanadevozana satria rehefa tonga mpanota isika dia lasa andevonota, andevony fahafatesana. Zany hoe ny zavatra rehetra izay manandevo atsika dia mamono atsika na io asa izay hoe afahantsika miaina sy misitraka karama afahan'ny vavantsika mihinana mitafy sy ny sisa rehetra eo mamono atsika io satria tsy misy vie éternelle, tsy misy fiainana mandrakizay. Ary zay no nahatonga an'i Jesosy Kristy ny teny hoe mankanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesa tretana. Eto ny zogako ny fampianaran'i Jesosy Kristy no tsy maintsy entitsika fa tsy ilay zavatra mamono sy manandevo atsika no lanjaitsika. Tsy maintsy ny se débarrasser an'ireny tsika. Tsy mora nge raha lasy ranabavy ny manompo sy miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ary zay foana no mahatonga atsika nindro hoe tsy misy resaka problème personnel sy souci anaty travail na asa ao anatiny hoe manompo an'Andriamanitra. Ary raha mitatra kely zany fanazavantsika zany dia hatramin'ny souci any hoe électricité tsy maintsy alohany am-piangonana ny hofatrano sy nohatran'izany. Souci problème personnel zany, tsy misy vie éternelle ao anatin'izany. Ary zany no mamono atsika sy manandevo atsika. Raha azonao ny fanazavantsika any amin'ny sabata fitsarana Matthieu toko 1:20 andiny 7:20 dia tokony ho azonao ny référence mifanandrify amin'izany zavatra ny lazaitsika rehetra izany. Fa ny problème dia ilay lalana makao amin'ny hoe anatona an'i Jesosy Kristy, ilay lalana etsy sady tery ny vavahady hoy ny soratra masina. Tsy misy makany amin'ray afa-tsy amina lalako. Izao ny vavahady hozy Jesosy Kristy. Dia mora ny tanisa toko sy andinina, mora ny manazava tahaka an'izao fanazavako izao mitory-teny, mora ny manao fihetsiketsehana festivité vokatra sy ny gala évangélika sy ny zavatra be da be zay afaka organisena sy karakaraina. Afahana manaporofo hoe miaina ny fiangonana anankiray selon ny système, mirindra matanjaka ny fiangonana anankiray lasa mega church betsaka mpiangona. Fa ny question nipetraka dia hoe amanarivony mihoatra ny arivony amanalo ny mpiangona manaraka n'iny daholo ny mpino fa mahita vavahady ve hoe Jesosy Kristy. Amen. Alléluia. Question de réflexion zay. Maro be tahaka ny fasika any amoron-dranomasina ny olona
ho very eo zao misoratra masina. Ety sady tery ny lalina makany an-danitra vitsy no mahita azy. Raha mandinika ianareo ny zavatra zaraintsika dia somary sarotsarotra raisina ary tsy tian'ny olona no meno azy. Malgré hoe efa miezaka isika sy ny tena amin'ny ary raha resaka sabata zao dia raha miteny isika hoe Matthieu 11:28 ny tena sabata, satria manome an'ilay kisary ny Genesis 2:2, ilay natiora tao amin'ny sahany tena mihitsy, natiora teo an-tanan'Andriamanitra no se révéleny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia betsaka no tsy ino sy anaiky an'izany. Betsaka hoy aho no tsy hino sy tsy anaiky an'izany. Fa mbola hanindry ihany ny resaka repos hebdomadaire, ny resaka vacances scolaires, ny resaka congé annuel, ny resaka jour férié tahaka ny hoe mivavaka isa-tsabotsy, manao rassemblement rehefa sabotsy, misaron-doha rehefa sabotsy, tsy mahazo mihinan-kisoa satria mpivavaka sabotsy. Izany no eritreretin'ny olona fa vavady, fa tsy ilay référence Jesosy Kristy, tsy ilay référence Genesis 2:2, 2 sy 3. Na izany na tsy izany dia mamindra fo amintsika Jesosy Kristy. Ny zavatra mahafinaritra dia ao anatin'ny rééducation daholo ny mpino, ninina religion misy azy. Zay le hoe rééducation zay dia olona marary, olona accidenté, olona tratran'ny coma, olona tratran'ny zavatra ohatran'izany. Après une déception sy ny zavatra ohatr'izany dia mandalo rééducation ao anaty fiangonana, ary Andriamanitra dia miasa amin'ny fahafianoany ary afaka mino isika fa be famindrapo sy be fitiavana izy ary se révélé foana izy arak'izay fitiavana zay sy izay famindrapony zay amin'ny fotoana ao anatin'ny antsoina hoe fahendren'Andriamanitra amin'ireny olona ireny ninina efa toe-tsaina amin'ny maha hoe efa vao apetaky ny vy mamay azy ireny mpino ireny. Verena kely ilay Apokalipsy 4:7-7 hoe sambatra izay maty ao amin'ny tompo. Important be zay. Raha vao miresaka fahafatesana isika dia ilay hoe natsonondray ody any aminy maty nanary aina. Zay tonga dia avy hatrany hoe mipanjana an'izay saitsika. Fa ilay hoe sambatra izay maty eo amin'ny tompo, eno tsaira ity secret ity zavatra lazaiko anao ity dia manombo ny fahotantsika ao amin'i Jesosy Kristy, Romanina 9:9, ary miara-mitsangana aminy. Amen. Dia ny olona izay mahazo an'izay victoire izay hoe nanombo ny fahotany ao amin'i Jesosy Kristy miara-mitsangana aminy no miara miaina sy mitoetra ao an-danitra ao eo amin'ilay parvis misitraka ny sabata fitsaharana Genesis 2:2, 2 sy 3. Ilay natiora ny tsara an'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra fon'izy namorona ity zao tontolo zao ity. Révélation Matthieu 1:20, 2:20. Averiko indray sambatra izay maty eo amin'ny tompo, dikan'izay dia nanombo ny fahotany, fahafatesana ny tambon'ny ota, maty tao amin'i Jesosy Kristy, vaompo tao amin'ny hazo fijaliana ny fahotan'ilay mpino. Zay ilay antsoina hoe sambatra izay maty dia izay maty ao amin'ny tompo, fa tsy le hoe maty natsonondray ody any aminy ny fahotany tsy vaompo tao amin'i Jesosy Kristy. Zava-doza be izay. Saotran'i Jesosy tsika ny amin'izay voasara izay. Mino fa misy lesona voarainao anatin'ny fanambarana rehetra. Teraina ny anaranao Raitsytoa, mankasitraka betsaka voninahitra ho anao irery ihany, mankasitraka ny amin'ny fanehoanao ny fahamarinana ny amin'ny sabata fitsarana tamin'ity andro anio ity. Ary ny herin'ny filazantsara ny fitsanganana amin'ny maty, tombo-kasihan'ny zavatra rehetra nambara sy ny fotoana nahafahanay ny fampita hafatra, ny fampita mofinaina teto. Mihaja sy ny dera dia honao irery ihany Raitsytoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompony tompo
mpanjaka ny mpanjaka, tompony sabata nanaovana izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Zay indray tompoko lahy sy tompoko vavy namana ami rahalahy sy ranabavy ao amin'ny tompo no masaka azo naroso sy no zaraina tamintsika tetondray anio. Mafinaritra fampizara eto foantsika amin'ny alalan'ny pejy raha mbola tsy avy eny amin'ny raon'ny lanitra, raha mbola tsy voatsoka ny trompetra farany dia mifampizara eto foantsika, mifampahery eto foana isika